Tompo ampitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ray avy nakatsika ny hafatra dia araka ny Matio 7:20 ny andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:20 mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. No hevitra vaovao zany zay omenantsika indray mandritra ny volana febroary ity. Nisy lehilahy anankiray zay nanatona an Jesoa, nanontany azy manao hoe, mpampianatro, inona ny tsara ataoko azoko fiainana mandrakizay? Zany ny tenin'ity lehilahy anankiray ity. Inona ny tsara ataoko mba handovako ny fiainana mandrakizay? Mety isika rehetra no manana izany fanontaniana izany ihany koa any am-potsika any, tahaka nyity lehilahy ity. Samy maniry an'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany isika rehetra. Ity lehilahy ity dia nangetaeta te handovy zany fiainana mandrakizay zany. Ianao koa ve? Angamba tsy hampanangatanana ny hoe izy amintsika mba tia handova fiainana mandrakizay, fa mihina fa ny zato isan-jato dia maniry an'izany. Matotonga tia am-piangonana hitady an'Andriamanitra dia manino izay? Maniry tia hanana ny fiainana mandrakizay. Antery avanao valentsika izany fanontaniana izany. Raha tia handova ny fiainana mandrakizay sika, inona natao? Tia handova ny fiainana mandrakizay ve ianao? Voalohany ry havana, raha tia handova ny fiainana mandrakizay ianao, Jesoa no anontanio. Izy no mahalala, izy manoro hevitra. Jesoa no anontanio raha tia handova fiainana mandrakizay ianao. Ity lehilahy ity ry havana dia nangataka torohevitra tamin'i Jesoa izy. Mpampianatra tsara, ny mpampianatro, inona ny tsara ataoko azoko fiainana mandrakizay? Raha somary avadika ny fanontaniana dia ny hoe, ahoana ny atao mba ahavoavonjy ahy? Fanontaniana zay any am-pon'ny tsirairay efa milaza zany teny zany. Ao anatsika zany, ny valiny zany fanontaniana zany dia ao amin'i Jesoa. Jesoa no anontanio, Jesoa no akao hevitra, Jesoa no angatao torohevitra azonao zany fiainana mandrakizay zany. Raha te ho tody amin'ny toerana anankiray ianao, toerana mbola tsy hitanao, dia ny fahendrena dia mba manontany olona aloha, aizakay misy zao toerana zao? Dia moramora ko anao, makary zany, raha tsy misy manoro voana nga. Mbola ao akaikaiky eo nefa mbola lavitra lalana adiny firy, ao aloloha kely eo. Farafaratsiny mba fantatra ny hoe ary zany ny lalana raha toerana mbola tsy hitanao. Misy olona ohatra, reny olona matavy reny, mialatsiny an'izay matavy, mampiena vatana, hoanina daholo zavatra rehetra zao, manao sport, tsy mety mena mihitsy vao maika mitombo azy. Dia mba mitady olona izakay mba olona mahay, manoro hevitra. Ary zany ny fiainana zany, mangetaeta mandrakariva te hivoatra, te hanana ny sosiny tsara, tahaka nyity lehilahy ity, te hanana fiainana mandrakizay. Dia nataony ny fomba rehetra, nanontany an Jesoa izy, nanontany an Jesoa izy, naniry fatratra izy handova io fiainana mandrakizay io. Voalaza ny marika dia zao ny hoe, niazakazaka izy nakany amin'i Jesoa ary nandohalika teo anatrehany. Tena ny talaony zany, nandohalika teo anatrehany. Filazany tsara telo moa samy milaza an'io mperitreo-pio. Niazakazaka anany amin'i Jesoa izy ary nandohalika teo anatrehany. Rehefa misy zavatra erina zay, rehefa misy zavatra katsahana zay, atao zay fomba rehetra. Mpampianatra tsara, nanaja an Jesoa izy. Ary
zany ny tenin'ny Jesoa zany, zany ny filazany any Jesoa zany mpampianatra tsara zany, de fa tahaka ny mitarika ny sainy le alahady hoe ity Jesoa ty mpampianatra tsy manoro voana, mampianatra ny amin'izay fomba atao, azony zany fiainana manak'izay zany. Ny valitenin'ny Jesoa modiny hoe te-hitaritra an'ilay lehilahy izy ho any amin'ny fahatsaron'Andriamanitra. Ahoana ozy nataony hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy izay ihany, Andriamanitra ihany ny tsara, ny asa nataon'Andriamanitra ny tsara. Raha ty andova ny fiainana mandrakizay ianao, ao amin'ny Jesoa irery ihany, Jesoa ihany no afaka manoro anao. Raha avana manala amin'ny tompo, mba azonao antoka ve ny fiainana mandrakizay anao? Isika mihazakazaka makaty am-piangonana, feno ny fiangonana, azonao antoka ve? Mba nametraka zany fanontaniany zany koa ve ianao? Ahoana nataoko? Ity tovolahy, lehilahy moa volahy zany hoe zatovo moa io andin'ny faha-20 ao, zatovo zany dia manomboka eo amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 70 taona ao amin'ny grika zay natao hoe zatovo. Ao anatin'ny fahatanorano zany. Sady zatovo izy, manam-pahefana, mpanapaka olo zany tsara hafa. Ary volaza koa hoe mpanan-karena koa io lehilahy io. Sady manam-pahefana, manan-karena tao anatin'ny fahatanorano. Rano marina tsy misy mahory azy. Ananany ny fahefana, ananany ny harena, ananany ny tanjaka sy ny hery, fa tsy afa-po izy. Ny tady zay azona toro-lalana, azony fiainana mandrakizay. Rano marina dia tsy nanome tsiny an'ity lehilahy ty Jesoa, nandray azy tsara izy, namaly azy tsara izy. Zany io Jesoa io zay mandray anao. Raha irinao ary ny andray zany fiainana mandrakizay zany, ny andovy zany, tandremo sao diso lalana. Jesoa no banjina. Jesoa dia nilaza manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Zay ny tenin'ny Jesoa. Zao ny 4:20 ndeny ny fahaenina. Raha ty andova amin'ny fiainana mandrakizay ianao, Jesoa no banjina, Jesoa no atony, raiso izy ho mpamonjy ny fiainanao, dia izy no hanolo lalana anao. Ary rehefa manatona an Jesoa dia meteza ahitsy a, meteza ahitsy rehefa manaiky hanatona azy. Fa tsy mba mpanoro voana izy. Rano marina dia raha mitoy ny tantara dia zao ny hoe 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗏𝗏 moa zany, fa ozy dia sao ny hoe mandehana dia anao izy amidiony any le torohevitra zany, tsy ao anatin'ny 𝗥𝗏𝗏 moa zany, amidio ny fanananao. Rehefa anatona an Jesoa dia arao ny torohevitra. Rehefa namahitra amin'ny tompo, tovolahy, mpanan-karena, mpanefoefo, mpanapaka, manam-pahefana, mitsatsaka ny fanjaka ny lanitra. Zao mivoalazan'ny apôstôly Paoly hoe raha amin'izao fiainana zao ihany tokoa anie, no anatenantsika ny Kristy dia mandry, mba katsao koa ny fanjakan'Andriamanitra, katsao zany tandremo sao diso fikatsaka. Inona ny mahamaika anao? Katsaka ny fanjakan'ny lanitra ve? Sao zavatra hafa ny katsahanao aty am-piangonana? Jesoa ve nijerenao banjinao? Sao zavatra hafa jerenao? Fa ny faharoa ry havana, raha ty andova ny fanjakan'Andriamanitra ianao, arao ny toromarika omeny Jesoa. Inona ny toromarika? Tandremo ny didy. Raha ty andova ny fanjakan'ny lanitra, tandremo ny didy. Voalaza teo moa ny didiny amin'ny 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗡𝗏, na didy 10 sikara marina, teny 10 filaza azy, teny 10 dekalogue, fa tsy didy akory, teny 10. Zany hoe nanafaka anao tany Egypta ao ny tompo dia zao a, tsy jangajanga ianao a, tsy angalatra ianao a. Zay no ifa hoe aza mangalatra, tsy angalatra aho, tsy amon'olona, tsy jangajanga. Olon'afaka dia mitandrina ny didy. Raha te-hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tandremo ny tenin'Andriamanitra. Raha adinihana ry havana, ny fiainan'ity lehilahy ity dia lehilahy zay voataiza araka ny fomba amam-panao taky ny lalàna jiosy izy,
zany hoe olona tia vavaka izy nanana ny zavatra rehetra sainga ny fandriny dia zao hoe mba tia anankarena ny amin'Andriamanitra koa izy dia tao amin'ny Jesoa izy eto mba hitodika amin'ny lalàna hitandrina zay voasoratra ao amin'ny lalàna raha nanontaniany Jesoa nanontaniany moa izy hoe inona moa zany didy zany didy tataky ny ahoana moa le didy dia nytansain'ny Jesoa re didy maro tsy ny didy folo ny tansain'ny tompo eo fa ny didy mahakasika ny olombelona ihany zay ny resahan'ny Jesoa hoe tahaka ny reto ny didy milaza ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona zay no baribary eto mididy 5 ka hatramin'ny didy 7 eo voafehan'le teny manao hoe tiavana manao tahaka ny tenanao io didy mpitiavana io didy mampitodika antsika amin'ny hafa io nasain'i Jesoa iaina nyity lehilahy ty tandreminy didy tandreminy didy mitodika any amin'ny hafa io lehilahy io voalaza dia ny hoe tena nanan-karena izy fa saingy tsy naina mpiasany areny ka rehefa natao hoe zarao manitra ny fanananao dia lasa izy niemitra niezaka nampiatra ny zavatra tsara ihany io lehilahy io tady ny tsara inona ny tsara ataoko inona mbola mety tsara ataoko zay takatry ny sainy dia nataony hoe zao ny tsara vitako mbola mitady tsara kokoa tady zavatra tapitrohatra izy inona ny tsara miavaka tokony ataoko azoko fiainana mandrakizay fantatry le tovolahy tsara ny zany didy folo zany any filazantsarafa hoe zany rehetra zany ao izy dia fanontandremako hatry ny fony aho mbola kely dia fantandrina didin'Andriamanitra izy nanantena zany izy hoe Jesoa dia anao zavatra hafa ndao zao indray ataonao ary mitandrinao didy folo misy ty didy 7 ary mitandrina ny didin'Andriamanitra raha toizana ry havana ny vaky teny dia hoe nanan-karena ny ity lehilahy ity dia didy mpitiavana no nasain'Andriamanitra ho tanterahany ary didy ambaran'i Jesoa eto didy mampitodika ny olona osika amin'ny fiarahamonina didy mpitiavana io ry havana ny fototra ny fiainana kristianina raha tia andova ny fiainana mandrakizay ianao mitarika anao Jesoa eto mitarika n'ilay lehilahy Jesoa eto tsy azo nofinofisina fotsiny zany hoe so tahaka zao ny any an-danitrany fa ny fiainana mandrakizay dia iainanao sady ety an-tany zany ampatsahivon'i Jesoa an'ity lehilahy ity zany raha maniry andova ny fiainana mandrakizay izy tanterao ety an-tany iaino raha ny didin'Andriamanitra zany asain'i Jesoa mitodika amin'ny manodidina azy izy mijery ny manodidina azy izy ireo mantra ireo malahelo sy ny sisa iaino aloha ny tenin'Andriamanitra iaino aloha ny didy mpitiavana raha ny marina dia hoe aoka tsy anakatra ny zavatra tsy hita nefa ny eo akaiky aza adino tsy rarahina raha misy milaza ho tian'Andriamanitra ozy izy zaon'izay nefa mankahalan-dralany dia manina izy mpandainga izy za tian'Andriamanitra za mpivavaka nefa ndralanao raha tsy rarahinao nefa ny olona akaikinao aza ataonao tsinitsina manaovanao teny marary sy ny sisa ataonao hoana ny tian'Andriamanitra ny fiainana kristianina eto dia tena tsy nofinofisina fotsiny fa iainana ity atany sady zany ny didy eto iainana ny didy mpitiavana tena katsahana amin'ny foza amin'ny fiainana mandrakizay zany raha misy zavatra tianao azo feno ny tanana ohatra mety asorona ny tanana akana ny zavatra hafa indray na dia 𝗶𝗶𝗆tanana azy ianao esoronao ny feno esorona aloha akana ny zavatra hafa ohatr'izay keo ny ao anatin'ny fo esoro ny zavatra hafa aloha dia araty apiditra zahafatra hafa ianao dia esory aloha ny ao zavatra ratsy eo dia ampidiro zay na tonga ny Jesoa hoe afoizy aloha ny arena raha te azo ny an-danitra ianao fa sady te azo ny aren'ny tany no aninona azo ny aren'ny lanitra sany akory tsy milaza hoe mpanan-karena sy tafiditra ny fanjakany lanitra fa raha nahitatana tsara ny arena izy nahafoy fanjakan'Andriamanitra nahafoy dia nahazo ny fanjakan'Andriamanitra sarobidy ry havana sarobidy ny fiainanao an'izany didy mpitiavana zany ka tsy ao zany fanjakan'Andriamanitra zany
dia tanterao didin'Andriamanitra. Aza vely isy anakana anao, tsy andivanao zany fiainana mandrakizay zany. Ry havana eto amin'ny tompo. Raha fikasan'ny ty lehilahy ty dia ny hoe tsara izy, afaka manao ny tsara amin'ny herin'ny tenany izy, tady ny fomba rehetra izy. Kanefa dia Paoly apôstôly moa dia milaza ny hoe fa fantatra fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko izy. Romanina 7:20. Tsy misy zavatra tsara, zany hoe tsy misy olona ho afaka ho tsara amin'ny herin'ny tenany fotsiny andra ka mendrika azo ny famonjena. Mila manatona an Jesoa izy, miezaka mitandrina ny didy. Zao nge ny valitenin'ny Jesoa ny Marka 7:20. Ary Jesoa nijery azy tsara sady tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra iray lohenao. Jesoa nijery ilay tovolahy, tia hamonjy azy, tia hanafaka azy ka name azy ny tomarika. Zao ny didy amin'ny fanananao. Ry havana rehetra amin'ny tompo, inona ny zavatra tsy ampy tao amin'ity tovolahy ty? Ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namany. Ahoana ny fomanany ahon'ilay tovolahy ny fitiavana an'Andriamanitra asehony amin'ny fitiavana namana? Tokony afo izy na dia ny areny azy, afo ny areny ety an-tany noho ny amin'Andriamanitra, dia andray arena any an-danitra rahatra izay. Iainany ety an-tany zany didim-pitiavana zany, zany didy zany. Hoy ny voalazan'ny Jaona 2:2 teo, 2:2-10, izay tian'ny rahalany no mitoetra ao amin'ny mazava. Izay tsy tiany rahalany zany dia zanaky ny maizina mitoetra amin'ny maizina. Satria Satana no zanaky ny maizina, Satana mpanoro hevitra azy. Iaina ety an-tany zany fiainana mandrakizay zany ry havana. Raha tian'Andriamanitra ianao, tsy maintsy tiany rahalanao. Zany ny didim-pitiavana. Iaino ary ny tenin'Andriamanitra. Iaino ny tenin'Andriamanitra? Aza atao teoria fotsiny zany hoe za efa nianatra hatrambola kely haiko tsenjery ny soratra masina, za efa tahaka izao tompon'andraikitra teo amin'izao za efa mivavaka foana zay krismasy 5 zay nefa natrehako. Tsy misy dikany zany teoria zany. Fady reo tsara ity tovolahy ty tandrina ny didiny ezaka fa niala tamin'ny alahelo izy rehefa nitenenin'ny Jesoa. Ry havana endro amin'ny tompo, tsy ny endrika ivelany no hitsarana, ny toetra anaty, ny finoana izay misy fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina. Tiavany namanao tahaka ny tenanao, didy goavana moa zany ambaran'i Jesoa eto. Raha tianao namanao, aza vonoina izy, aza naovana teny mandratra fo izy. Raha tianao ny namanao, hoy le mpitandrina hoe aza menany tsy fihinana izy, omenao zava-mahamamo sy 𝗱𝗺𝗇𝗏 izy, tsindrominao drogy izy. Maiza miatra namana raha tianao ny namanao, manana fonena sy mangoraka. Zany ny fivavahana akasan'Andriamanitra, zany ny fitiavana. Ny olona kristianina dia miaina amin'izany fitiavana zany, tsy misavon-danitra fa tena miatra eo amin'ny fiarahamonina. N'Andriamanitra voninahitra ho aminao ry havana fiadanany sy ny famindram-pony aizanao mitandrina tsara ny teniny. Amen.